zay ny amin'iny fa mitazona ny tetiandrom-pividianana izay efa nifaritan'ny senita sy ny firenena mikambana ny collectif des candidats na dia teo izay ireny fanambarana navoaka ny filohan'ny senita amin'ny tsy atratrarana ny daty ny 24 ny volana jolay anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena. Araka izany ho azy ireo dia manomboka androany 24 ny volana jona izay ataontsika hoe propagande angara zay ny ilazana azy amin'ny fividianana filoham-pirenena. Manomboka androany 24 jona mifampelezakevitra ho an'ny collectif des candidats izay hivondronana candidat raiky amin'ny 20. Ho azy ireo nanisy aza amin'ny fanambarana izay navoaka ny vaomera mahaleo tena amin'sana fividianana izay nilaza fa tsy maintsy hisy ny fihemorana ny datim-pividianana. Ho an'ny collectif des candidats dia mbola mipetraka ho datiny 24 jolay 2024 no anatanterahana ny fividianana filoham-pirenena fihodinana voalohany araka ny fanazavana ny eton'ireo candidat androany teny Andriafanambojanahary. Fandroany daty fanokafana ny propagande. Efa niteny ny ramatoa présidente Tseri ka tsy mahazo tsy mbola mahazo manao propagande aloha. Efa ny sasany manao propagande atrany tiliara voatao fianaratsoa norakoroan'olo tao satria manao raha tsy ara-dalàna. Fitaovam-panjakana no anaovanao propagande hatramin'izay. Zany nitoro fa fahalenena fampiran-dalàna ary zay volarao fa raha mba manaraka zavatra antsika manaraka ny fiainany tantaran'ny fiainam-pirenentsika. Raha fa ny olona manao zavatra tsy ara-dalàna manao an'io mitondra dia fa izy iongana zay. Izy raha zao moa efa tsy izy tony tamin'ny 24 satria ny firy no tokony nanaovany démission. Nosoritan'ny collectif de candidats ihany koa fa olana politika tsy avitan'ny fividianana ary olo tokana no mibahana tsy androsoany izany. Avenao no hampikatso ity firenena ty. Avenao no tsy hisian'ny fifidianana. Na henitsika fara vo miala zay tokony hiala ary misy tokony hiala ary izy lohanarina amin'izany 5 andro fotsiny dia efa vita ny bulletin unique ary voaritra amintsika ary hélicoptère enina ho alefan'ny zareo hizaran'io. Aiza problème technique amin'izany? Problème politique io tokoko. Raha voavahy blocage politique io misy le fifidianana tadiavintsika. Nitaky ny enona ny safidim-bahoaka amin'ny alalan'ny fividianana ny collectif des candidats ary tao anatin'ny lahateny izay nataony dia nampisiony tsy fahatokisana ny fitsarana manokana misahana ny fividianana ny candidat ao anatin'ity collectif des candidats ity ary nanamafy fa ilaina ny fanoloana mikambana eo anivon'ny CES.